Misahatra tiako zaraina kely androany a. Rehefa mieritreritsika hoe ny zanak'Israely a nivoaka avy tao amin'ny tany Egipta. Tena efa tsara be izay. Ianao ohatra efa niala avy ao amin'izao tontolo izao a, andeha ho any amin'ny tany Kanana. Tsara be izay efa niala tao amin'izao tontolo izao. Fa izao misy zavatra ihany koa mila mivoaka avy ao anatinao, dia Egipta izany. Hazavaiko. Ianao nivoaka avy any amin'ny tany Egipta, fa Egipta koa mila miala ao anatinao. Egipta sy ny toe-tsaina izay tao Egipta, ny fomba fiaina izay tao Egipta, ny fomba fanao izay tao Egipta, dia mila ialanao ihany koa. Satria izay ny olana ho an'ny zanak'Israely. Isaky ny misy olana dia hoe izay andeha hiverina any Egipta fa tany izay tsy maty. Isaky ny misy an'izao dia mbola malahelo any Egipta foana, ilay toetra tao Egipta mbola nijanona. Ilay toe-tsaina ny andevo, ilay toe-tsaina ny olona resy, ilay toe-tsaina tsy tia an'Andriamanitra, ilay toe-tsaina tsy matoky an'Andriamanitra, mila miala ao anatinao. Avelao hivoaka avy ao anatinao Egipta. Marina fa nivoaka avy any Egipta ianao, teny amin'ny zanak'Andriamanitra eto. Marina hoe niala tao amin'izao tontolo izao ianao, fa izao ilay zavatra izao tontolo izao ao anatinao avoay aza avela manjaka ao anatinao intsony. Esory ilay izy dia raisy ny toe-tsain'Andriamanitra, raisy ny toe-tsaina ny fanjakan'Andriamanitra, raisy ilay toe-tsaina vaovao mahazanak'Andriamanitra anao. Tsy andeha vao Egipta intsony ianao, fa zanak'Andriamanitra. Izay ny statuanao, dia mila miaina ohatran'izay ianao. Izay ny antony andalovanao amin'ny dezera, mianatra mamantatra an'Andriamanitra hoe ianao sy Andriamanitra rery sisy, mila mifankafantatra amin'Andriamanitra ianao. Dia izao, avoay tao anatinao Egipta. Avoay ilay fomba fisaina hoe fomba fisainan'ny resy. Ny zanak'Israely rehefa alohan'ny hiditra tao an-tany Kanana, le tsy tafiditra alohan'ny saika hoe hiditra tao dia niteny hoe ngeza be ireo andrarezina ireo, tsy resintsika ireo olona goavana be ireo, ireo goavambe ireo. Fa izao Andriamanitra rehefa miaraka aminao, fantaro hoe iza Andriamanitra, dia fantatrao fa miaraka aminao Andriamanitra, dia matokian'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra hoe ho ampidirina ao tany Kanana ianao, dia hiditra ianao izay. N'iza mbahana, n'iza manakana anao, na inona situation anao androany, rehefa nampanantenanao Andriamanitra, dia vita an'ilay izy ary ho ataony. Avoay tao anatinao Egipta. Aza malahelo ny tongolon'ny Egipta ianao, na dia sarotra raha ny ainanao androany, dia aza miteny hoe takizay ohatr'izao taloha, ohatr'izao, mety hoe nanam-bola be ianao taloha. Rehefa nanaraka an'Andriamanitra ianao dia mandalo fahasahiranana. Mandalo ilay izy, mandalo. Amen. Izao mahereza ianao fa aoka Egipta hivoaka avy ao anatinao. Aza vela hitoetra ao anatinao ny Egipta satria tsy mety amin'ilay tany Kanana, tsy mety amin'ilay destiné, tsy mety amin'ilay anjara voatendry tian'Andriamanitra hitondrana anao. Ilay toe-tsaina tao Egipta, ilay toe-tsaina mbola andevo, ilay toe-tsaina matahotra olombelona fa tsy matahotra an'Andriamanitra, ilay toe-tsaina hoe matahotra ny hoe ahoana ny rapitso, ilay toe-tsaina hoe za tsy te handalo an'ity zavatra sarotra ity fa malahelo an'ilay tongolon'ny Egipta sy ilay concombre ny Egipta ako. Avelao hivoaka ny Egipta. Avelao hivoaka, avoay Egipta. Aza janonao anatinao intsony Egipta, fa raha tafavoaka ny Egipta ny vatanao, ny ao anatinao koa aoka Egipta hiala tao anatin'ny fonao, tsy ao intsony. Aoka Egipta tsy ho ao anatin'ny sainao intsony. Fa aoka ianao sy Andriamanitra, fantaro ilay Andriamanitra miaraka aminao, fantaro hoe izy, fantaro hoe inona ny vitany, fantaro hoe inona ny zavatra tiany, fantaro hoe inona ny zavatra tsy tiany, fantaro hoe inona mahasarika Andriamanitra, fantaro ilay Andriamanitra niantso anao, dia fantaro hoe iza ianao, dia fantaro hoe iza izy. Dia izao hozy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 12:20 hoe ary aza manao ny fanaony izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, ahafantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa miova ny sainao vao fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra, dia fantatrao hoe tokony hiditra ao amin'ny tany Kanana izany ianao. Efa fotoana izany izao hidiranao sy handovanao ny tany Kanana. Izay fa samy mahery dia lakile anankiray ngeza be marina fa tafavoaka ny Egipta, tafavoaka an'izao tontolo izao ianao, fa aoka hiala avy ao anatinao izay fomba n'izao tontolo izao sy izay momba ny Egipta rehetrarehetra. Izay fa samy hitahin'Andriamanitra miova fanavaozana ny saina, ahafahanareo mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sy ankasitrahana no sady marina ihany koa. Samy hitahina.